tiatsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atikoatran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy evitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ranolotra ny aina olo raika. Ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Karamarson eto amin'ny radio Fahia. Toy ny zaza voateraka ianareo, koa maniria ny rononom-pagnahy tsy misy fangaharony mba hitomboany ny famonjena aminareo. Alleluia. Nalaigny tao amin'ny boky voalohany Masindapiera toko 2. Ravoravo magnambola tsara koa rabetsika jiaby magnaraka tsy tapaka manjoy atrany ity onjam-pemo amintsika ity. Atsika tsy misaraka agnatin'ny fankatiavagna entin'ny Paka ary misy rompihavanagna matotro. Magnaraka tsy tapaka ny fampianaragna hoentin'ny ray aman-drentsika son excellence Monseigneur Archevêque. Fampianaragna arahin'ny toroteny omban'ny famaboasiny ireo vakteny masina rosiny eglizy amintsika ary magnologna zaigny ny eglizy manolotra ny hevitra lehibe amintsika ndesitsika iaigny mandritra ny herinandro. Entin'ny Paka i Kristy nitsangako velogny ity dia ny hoe mahery ny finoagna omban'ny fanantenagna sy fitiavagna. Ke manasanao ary agnaraka itandregny hatramin'ny farany. Tologna fisaoragna nefa ianareo zay mpagnaraka tsy tapaka ary ankasitrahigny. Koa ndetsika itandregny izay ny fampianaragna izegny ampinogna, ampitiavagna ary indrindrandrindra amin'ny fanantenagna tsy misy fiafaragna. Fankalazagna ny tenin'Andriamanitra, vakiteny masina voalohany, boky mitantara ny asan'ny apôstôly. Ny ray fo sy fanahy avokoa ny mpino rehetra, tsy nisy nilaza ny fananany hoe azy, fa niombonany daholo ny zavatra rehetra. Tamikery lehibe no nanamarinan'apôstôly ny nitsanganan'i Jesoa tompo velona, ary fahasoavana be no teo amin'izy rehetra. Tsy nisy mahantra teo amin'izy ireo, satria izay rehetra nanantany na trano dia nivarotra azy ary nitondra ny vidin'izay lafo ary nametraka azy teo amin'ny tombotry ny apôstôly ka nozarainy tamin'izy rehetra araka izay nilainy avy. Izany ary ny tenin'ny tompo. Isaorana ny Andriamanitra. Niva tuna tsipini panorchanga nui nunalana na tau fesuru
niva tunatsipini panolotrana de Kristi tompoandriamanitra. Attends bien toi vous va tsara les tons Famandrakizany fitiavany dans Israël et les fiana cavine Famandrakizany fitiavany dans les arona les fiana cavia Famandrakizany fitiavany dans les batamu chambu azitumwe Famandrakizany fitiavany Rembaurina l'uniato nei tons Kayenu nidendo alalaine ai di tumbu katisi aikwe Simisha famano ijai Niva tunatsipini panolotrana Lui Nunaranna natao feisuru Niva tunatsipini panolotrana De Kristi tompoandriamanitra. Famomba ny tompo sy manampiany Mandriniko ny fahavaloko Aleo de aleo re mifefy amy tompo Izay re mifefy amanolona Aleo kotoko re mifefy amy tompo Izay amin'ny olo mahery Onjy na mafy afatina olavo Fatonga namonjy any tompo Aiko fahery komantsy izy tompo Nanaiko mpamonjy ny akoe Io misy faly afatrapamonjena Ny ansao antrano ny marina Niva tunatsipini panolotrana Lui tunalaina natao feisuru Niva tunatsipini panolotrana De Kristi tompoandriamanitra. Vateny masina faharoa taratasy voalohany masindajoany apôstôly. Ry malala, izy rehetra mindro fa i Jesosy no Kristy dia nateraka avy amin'Andriamanitra, ary izy rehetra tia ilay niteraka azy dia tia azy naterany koa. Ny marika ahafahantsika fa tia ireo zanak'Andriamanitra sika dia ny fitiavantsika an'Andriamanitra sy ny fitandremana ny didiny. Fa ny fitandremana ny didiny no fitiavana an'Andriamanitra ary tsy mavesatra ny didiny, satria izay nateraka avy amin'Andriamanitra dia mandresa an'izao tontolo zao, ary ny fandresena izay naharesa an'izao tontolo zao dia ny finoantsika. Iza ary no maharesa an'izao tontolo zao, afa-tsy izay mindro fa i Jesosy no zanak'Andriamanitra, dia izy no ilay avy tamin'ny rano sy ny ra, tsy tamin'ny rano ihany fa tamin'ny rano sy ra, ary ny fanahy no manambara, satria ny fanahy no fahamarinana. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ny Andriamanitra. Amen, alléluia. Jésus nous envoie, chantons l'alléluia. Dieu est notre joie, bon lycée de joie. Voici le Sauveur, amen, alléluia. Ouvrons notre cœur. Ombantsika mianakavy aneny Tompo, ho tanteraka tokoa ane izany. Ny vaovao mafaly de Jesosy Kristy tompontsika, araka ny soratany masindajoany, voninahitra neo anao ry Tompo. No ny ariva ny andro voalohany amin'ny herinandro,
raha nirindrina ny varavaran'ny trano novorian'ny mpianatra noho ny fahatahoran'ny jody, dia tonga i Jesoa ka nitsangana teo afovoany sy nilaza tamin'izy ireo hoe, ho aminareo aneny fiadanana. Noho ny efa nilazay izany izy, dia nasehony azy ireo ny tanany sy ny tratrany, ka faly ny mpianatra fa nahita ny tompo. Dia hoy ndray izy tamin'izy ireo, ho aminareo aneny fiadanana, tahaka ny nanirahanyraiko ahy no anirahako anareo koa. Rehefa nilazay izany izy, dia nitsoka ka nanao tamin'izy ireo hoe, raiso ny fanahy masina. Ny fahotana zay avelanareo dia ho voavela, ary zay ho tananareo dia ho voatana. Fa i Toma ilay atao hoe Didimo, anankiray tamin'ny 12 lahy kosa, tsy mba atao amin'izy ireo tamin'ny nahatongavany Jesoa. Ka hoy ireto mpianatra sasany taminy, efa nahita ny tompo izahay. Fa hoy izy tamin'izy ireo, raha tsy hitako ao amin'ny tanany ny loaky ny fantsiky, ka atsofoko eo amin'ny loaky ny fantsiky ny rantsan-tanako, ary atehiko amin'ny tratrany ny tanako, dia tsy hino aho. No ny afaka avalona, raha mbola nivory tao an-trano ihany ny mpianany, sady tao koa i Toma, dia tonga i Jesoa nefa nirindrina ny varavarana. Nitsangana teo afovoany izy, ka nanao hoe, ho aminareo aneny fiadanana. Ary hoy izy tamin'ny Toma, ataovy eto ny rantsan-tananao, ka zahao ny tanako, ary arosoy ny tananao, ka atehefo eto amin'ny tratrako. Dia minoa fa aza malainkino. Dia namaly Toma ka nanao taminy hoe, Tompoko sy Andriamanitro. Fa hoy Jesoa taminy, nino ianao ry Toma satria nahita ahy, sambatra izay tsy nahita ka nino. Maro koa ny fahagagana hafa nataony Jesoa teo mason'ny mpianany, no tsy voasoratra amin'ity boky ity. Fa voasoratra ireto mba inoanareo fa i Jesoa no Kristy, zanak'Andriamanitra, ary mba azo anareo ny fiainana amin'ny anarany, amin'ny finoana azy. Amen, alléluia. Jésus nous envoie, chantons l'alléluia. Dieu est notre joie, bondissez de joie. Voici le Sauveur, amen, alléluia. Ouvrons notre cœur. Izany ary ny teny ny Tompo, deraneo anao ry Kristy. Ry kristianina ava malala, mbola ao anatin'ny paka isika, alahady faharoany paka ny anio, mbola mankalaza ny paka fandalovana i Jesoa nandalo ny fahafatesana lay faratampony amin'ny rasy rehetra, ary nandrisin'ny rasy rehetra Jesoa, ary raha miara-maty amin'ny Jesoa amin'ny fahotanitsika dia miara-mitsangana aminy. Aoka nefa ho sapasika fa sy Andriamanitra lavitra no Andriamanitsika, fa eo anivosika Jesoa nandresy, ka miara-miaina amintsika izy, ary indrindra mitondra ny ainy ilay aim-baovao ny paka, ka ao anatsika ao Jesoa fihavanana, mpampiavana, ka izay fihavanana nentin'ny Kristy izay no anasitrana antsika, satria ao aminy tokoa no iombonantsika. Tena ao anatin'ny fiomanana, fivelomana akaiky dia akaiky ny kongresy eukaristika nasionaly tokoa ary isika mianakavy.
africaine 2024. Miaiky isika fa sy mory zany satria sy maty voalavo akibo ilay rasy zay sy misahatra mamafy voaratsy eo amin'ny fiainantsika ao am-posika ao ka miteraka korontana mandrakariva mitady zay napotika ny fihavanana ary indrisy manaiky ho resy isika aokary amin'izao paka izao ary zay mahasarobidy an'izao fizanonana mpaka izao satria nandresy Kristy ka mibazina ny Kristy nandresy sika ary miaraka amin'ny Kristy nandresy ka matoky fa andresy miaraka aminy. Izay indrindra ry kristianina hava malala no tian'ireo vaky teny arosiny eglizy amintsika menakava olo raika jiaby amin'izao alahady faharoa fankalazana ny paka izao. Alahady ny famindrapo no fiantsona azy araka ny efa fantatra atsika satria ny vokatry ny paka ny famindrapon'Andriamanitra eo anivosika ary zay famindrapo izay no mampiombona antsika ary ny famindrapo no loharano tsy fototra ny fihavanana. Mahery tokoa ny finoana ka mitondra fanantenana ho ansika ary ilay fanantenana io no mamelona ny fitiavana ahafahasika mandresy ny fisarasarahana sy ny fisitokotokona ka ahafahasika mivelona ao anatin'ny fihavanana zay loharano mitondra fiadanana andraindraisika ary mitondra sika amin'ny asambarana zay ambaran Jesua. Io fiadanana io isaky ny miseho izy rehefa tafasangako velona ombanareo aneny fiadanana izany no fiarabany Jesua an'ireo mpianatra sy ireo ny fanena taminy isaky ny miseho izy araky ny fantatra sika dia sy lay fiadanana omeny zao tontolo zao ary efa nambaran Jesua raha teo zany satria ny fiadanana omeny zao tontolo zao zay midika filaminana ety ivelany, filaminana ao anatin'ny tahotra sy ny herisetra vokatry ny fitiavatena sy ny fanonganan-karena sy ny fanilikilina ka manjary mifanapotika ary mitady fomba azahoana izany arena izany ka manjary mamoritra ka zay mahery ihany no afaka mampangina an'izay manodidina sy zay mihevitra sy mifanaraka amin'ny lay mametraka an'izay fiadanana araky ny hevitra n'izao tontolo zao izany. Sy zany misy anefa ny fiadanana ambaran Jesua satria lay fiadanana ambaran Jesua vokatra ny fandresen'ny rasy ny fahotana zay fantatra sika mahatonga an'izay fisolotokotokona sy ny fanapotena sy ny fanilikilina vokatry ny fitiavatena ny avinavina ny fielonana ny fiasaram-belatsia dia fiadanana mampivelatra ny maizy azy ny tsirairay ary ahitana an'izay fiovam-penitra mahery-vaika eo amin'ny fiainana izay ka izay indrindra mieritreritra manko izao tontolo zao fa miadana rehefa manilika ny afaka ianao no manjaka eo ampovoany ny hevitranao no ampiarinao mihevitra fa mahavita tena samirery rehefa ao aminao ny arena ny fahefana ny voninahitra izany no heverina hoe fiadanana. Sia aoka hoy ny papa rehefa nanafatra ny tanora izy tany somandrakizay ary mbola mino aho fa manakohako ao anatin'ny saisika ny foampanasika sy misy afaka ilaza ny eo ankilany sy milanao aho ka izay indrindra ny vokatry ny fandresen'ny paka. Ny fandresen'ny paka dia maniraka sika iombona maniraka sika itady an'izay fifandraisana mirindra izay antisaterindreo vaky teny telo androany amintsika ny tena fiadanana vokatry ny fihavanana nentin'ny Kristy. Ny vaky teny voalohany mitantara ny fiainan'ny ireo apôstôly azo lazaina fa idealy ny voalaza eto ary mety sy ho tanteraka aza kanefa amin'ny maha idealy tanjona dia manasa sika irosoany ary izay ny tiany eglizy ho sapasika hatramin'ny voalohany raha nametraka nio tantarany asan'ny apôstôly io izy ary oka ho fantatra sika fa
sy vokatry ny herisika izay ambarany asany apôstôly eto fa vokatry ny asany fanahy masina ary zay zany mioka sy ho adinitsika ary zay no mampiavaka ansika ry kristianina havana sy no ny say-pantatra atsika no entsika manorona an'izay fihavanana izay fa vokatry ny fanahy masina vokatry ny famindrapon'Andriamanitra ka noho ny fiovany ny fifandraisana amin'Andriamanitra entaniny fanahy masina vokatry ny fifandraisana samy olombelona ary ny fifandraisana amin'ny zavaboary dia miray fo sy fanahy avokoa ny rehetra ka izay indrindra ry kristianina havana no ambara ny congrès eucharistique amintsika ny canne 2024 sy ny synode tapany fahatelo ao anatin'izao synode fahafito zao sy inona izany fa ilay fihavanana manasitrana an'izao tontolo zao praitapo isika ziaby ka mifanasoa sy mifampisimana ka mikazy ny soa iombona io no azo lazaina fa mitambatra tanteraka ny canne 2024 sy ny synode fahafito ary io no ambarany vakiteny voalohany ny any ry kristianina havana ho indrindra izy ny ray fo sy fanahy avokoa ny mpino rehetra sy nisy ny laza ny fananany hoe azy fa niombona ny daholy ny zavatra rehetra tamin'ny kery lehibe no nanamarina ny apôstôly ny mitsanganan'i Jesosy tompo velona ary fahasoavana be ny teo amin'izy rehetra izany no ambaran'io teny faneva manentana ny congrès eucharistique sady manentana ny synode fahafito fijanonana fahatelo ka ho vokatra an'izay rehefa mifampisimbana mifanasoa izany hoe ilay fiadanana ambara sy ny Jesosy dia sy nisy mahantra teo amin'izy ireo satria izay rehetra nanana tany na trano dia nivarotra azy ary nitondra ny vidin'izay lafo ary nametraka azy teo atondra ny apôstôly ka nozarazaraina tamin'izay rehetra arak'izay nilainy avy ry kristianina hava malala ny fampisinjo sy ny fankatia ireo apôstôly izany no fahaizana miombona bebe koa amin'Andriamanitra amin'ny mpiarabelona amin'ny zava-mananaina rehetra izay no atao hoe fihavanana raha fitinina zany dia mirindra sy milamina ny fifandraisana vokatry ny fihavanana ka zary miaina ao anatin'ny fiadanana ilay fiadanana nentin'ny Kristy satria vokatry ny fanahy masina ilay fanahy vokatry ny fisanganako velona io ny tanjony congrès eucharistique national canne 2024 io fihavanana io anasitrana an'izao tontolo zao praitapo no asongadin'ny papa ao amin'ny encyclique Fratelli Tutti izay adikasika hoe olo raika sika jiaby ary zay no tanjony congrès eucharistique idéal ny mety ho heverana an'izay fomba fiainan'ny apôstôly zay ary voalazasika teo fa oka ho modely ka anjarasika ny manatanteraka azy entan'ny fanahy masina eo amin'ny fiainantsika manamafy zany ny vakiteny faharoa izay nalaina tao amin'ny taratasiny masinday Joany rehefa nateraka ao amin'ny Jesosy tokoa isika dia lasa olom-baovao fahariana vaovao no ao amin'ny Jesosy ny sangako velona ho indrindra i masinday Joany ry malala izay rehetra mino fa i Jesosy no Kristy dia nateraka avy amin'Andriamanitra ary izay rehetra tia lay niteraka azy dia tia azy naterany koa izany no mitondra fiovampotanteraka fibebahana fiovampenitra mahery vaika ho isika ka ilay rasy teo aloha nanjary vaovao sy sara koba vaovao lasa zanak'Andriamanitra isika ao amin'ny batemy olo raika ao amin'Andriamanitra fianakaviamben'Andriamanitra eglizy olona velona ao amin'Andriamanitra ka ny fototra izay rehetra izay dia oka ho sapasika dia ny finoana izay tokoa ry kristianina hava sy ho tanteraka izany raha lojikan'izao tontolo izao mila ny masom-pinoana isika ahita an'ireo manodidina ansika ho zavaboary vaovao na ireo manodidina ansika na ny tontolo iainantsika ary ny fiheveransika an'Andriamanitra izay natao hoe finoana ary izay no nambarasika tamin'ny sabosy masina ka io finoana io no ahitasika fa eo anivosika tokoa i Jesosy ary izay
zay no niseho tamin'ny Toma zay enosika amin'ny evanjely, satria nieritreritra izy araky ny lojikan'izao tontolo izao ka sy nahitany Jesosy tahaka an'ireo rahalahiny. Ka rehefa nino izy dia izy ihany no nilaza hoe Tompo sy Andriamanitro. Miova ny masony ary zay ny fampianarana lehibe amin'izao lahady faharoa izao ihany koa, ny finoana mampiova zavatra maro ary fiovana amin'ny tsara ary mitondra amin'ny fiombonana, mitondra amin'ny fihavanana. Ary zay no nambarany Toma ary ankafaliana, satria zay le fiadanana. Ny fiadanana dia sy misaraka mandrakariva amin'ny hafaliana. Ary zay no nambarany anjely tamin'ireo mpiandrondry rehefa niseho izy. Zay indrindra ry kristiana hava, ny finoansika dia mirindratra amin'ny voalohany ka oka sy hoe ilaza zava-baovao raha manambara hoe ny fiadanana sy misaraka amin'ny hafaliana. Zay no vokatry ny fiadanana ao anatsika ao. Ohatra fosiny aka any Lucien Boudvoiseau isika zay nambara ho manana narambosotra hoe rabe fihavanana, dia nampiavaka azy amin'ny fiainany dia misika lalandava izy, mizara hafaliana, mamafy fiadanana sy hafaliana. Ry kristiana havana, tsy fampiny finoana no matetika no vato misakana sy afahasika mivelona ny tena fihavanana, satria ny tena fihavanana dia mitondra sika andesin'ireo fialonana zay mason'izao tontolo izao no mahatonga an'izay, ny mahatonga sika hiasara vela sika mambomboatra ny sary sika. Fa raha tena finoana no manentana sika dia mitondra sika amin'ny tena fihavanana, sady kristianina no malagasy. Ary zay fihavanana izay no anasitrana an'izao tontolo izao, zay tena marary tokoa, vokatry n'io aretina manapotika ny fihavanana io. Ka izay indrindra aoka isika andray an' Jesosy amin'ny fiainansika dia andresy an'ireo aretina manimba ny fihavanana sika eo anivon'ny fiainansika andavanandro, eo anivon'ny fiaraha-miasa sika, eo amin'ny toeram-piasà sika, amin'ny sekoly, an-deglizy, amin'ny communauté misy asika, amin'ny firenena dia hitasika ny vokadrasiny amin'izao. Ka aoka ao amin'ny Eukaristia tokoa no anovozasika izay fihavanana izay ry kristiana havana, satria eo isika no mandray an' Jesosy mampiombona antsika. Ka izay indrindra ry kristiana havana, ararotsika ary izao kongresy eukaristika izao ivelomansika izany rehetra izany. Io tokoa no lalana mitondra amin'ny tena fiadanana, na dia eo aza izao fasairanana sy ny zava-manahirana maro. Rehefa mahita ny Tompo ampinoana tahaka ny Toma sy ireo apôstôly isika manovo an'izay fihavanana izay ka mitondra amin'ny tena fiadanana, ka afaka miatrika ny fiainana araky ny voalaza ao amin'ny evanjely. Nahita ny Tompo izy ireo, zany hoe ilay masom-pinoana sy ilay fo entan'ny finoana, ka niova izy ireo. Sy teo Toma fa rehefa nibebaka izy dia afaka nanambara Tompoko sy Andriamanitro. Sy hoe sy teo fosiny Toma fa noho ny lojikan'izao tontolo izao nanenika ny fiainany dia rakotra ny masony. Ka rehefa nibebaka izy, izay zany no lalana, ary zay no andrandraisika amin'izao kongresy eukaristika izao, anampy asika hibebaka sy hiova ny masom-pinoasika raha sy mibebaka sika. Tafiditra lalina ao am-pony Toma i Jesosy ka niova ny fiainany. Izany koa no antenaisika amin'izao paka izao, zay nomantsika tamin'ny kareny ka nitondra tamin'ny fibebana. Ka rehefa mandray an' Jesosy marina tokoa isika dia iova ny fiainansika, ka anjary ohatran'ny Toma isika. Ka ireo dingana nylazaisika ireo fizanonana dia anampy asika hirosy lalindalina koa hatrany amin'ny kongresy eukaristika, ka ahatonga sika ametraka tokoa eto Madagasikara lay fihavanana sady kristianina no malagasy. Ary io fihavanana sady kristianina no malagasy io no anasitrana an'izao tontolo izao, anasitrana ny fiainantsika, anasitrana an'ity Madagasikara zay tena marary ity. Izany rehetra izany ry kristianina havana dia anampy asika asapa ny fiadanan'i Kristy raha misokatra tokoa ny masom-pinoasika ho isika teo, ka mahita ny Kristy eo anivon'ny fiainansika. Amin'izay
hanova ny fiainansika i Kristy ka hiasara ny fifandraisansika amin'Andriamanitra, hiasara ny fifandraisansika samy zanany ary hiatsara ny fifandraisansika amin'ny zavaboary. Ny famindrapon'Andriamanitra amin'izay no maninika ny fiainansika, ny fanahin'Andriamanitra no manentana ny fiainansika ka ho zanak'Andriamanitra isika. Raha ny famindrapon'Andriamanitra sy ny fanahiny tokoa no manentana ansika dia miova ny fifandraisansika samysika ka ho afaka amintsika ny fialona, ny avinavina, ny fitiavan-tena, ny fisarambelasi izay tena manapotika asika ka hanana fiainam-baovao ho fianakaviana iray ao amintsika ka zary EOV tabernakla velona. Ary zay tokoa ry kristianina ava malala, ny fiadanana dia sy misaraka amin'ny hafaliana ary ny hafaliana dia zaraina mandrakariva amin'ny hafa tahaka ny nataony Masiny Maria ka tabernakla velona izy ka mizoro mampanjaka ny rariny sy ny isiny, mampanjaka ny fihavanana marina, fihavanana sady kristianina no malagasy. Fandrindra amin'izao andro enasika zao zay maro ny zavatra mifaomaofao sambatra isika fa manana modely, satria misy malagasy iray raha amintsika tahaka ny Lucien Boutvacho isika, tahaka ny Victoire Somanarivo, ny velona ireo voalaza sika rehetra reo sady nentany ny famindrapon'Andriamanitra ka nasandratra olo sambatra. Oka koa azava amintsika fa ny fanorenana ny fianakavian'Andriamanitra, frately tutti, olo raika sika ziaby zay mitondra amin'ny tena fiadanana dia mitaky an'izay famindrapo sy famelan-keloka izay, ary zay no asapana fa eo amintsika ny fihavana. Imbesaka isika ny manontany hoe ahoana no afatarana fa eo amintsika zay fihavanana marina sady kristianina no malagasy de sinona fa ny fivelomana ny famindrapo sy ny famelan-keloka ka mahatonga sika ho any amin'izay fahaizana miaino ny hafa ary ny fahaizana mampirindra n'izay fiainana zay ka mitady fitoniana mandrakariva ka izay fitoniana izay no mahatonga antsika ifampiresaka ary efa mifampiresaka dia mitady ny tsara mandrakariva toy izay ifanapotika sy ifanarasy. Ry Jesosy nasainao mibaribary aminay, nasehonao mibaribary aminay tamin'ny alalan'ny fonao nolefonina ny famindrapon'Andriamanitra ary io famindrapo ao anatin'ny famelan-keloka no mitondra ny tena fihavanana ary zay fihavanana marina sady kristianina no malagasy izay no mitondra amin'ny hafaliana ka ampio ary zahay anana fahasahina ka ivelona an'izay famelan-keloka sy famindrapo izay vonina anompo ahafoy amafiadanana sy fanantenana eo amin'ny manodidina anay amin'izao andro sarotra izao. Masiny Maria reny ny fiadanana, mpanjaka vavy ny fiadanana, i Jesosy zanakao any anampy anay ivelona an'izay famindrapo sy famelan-keloka zay. Engane zahay ho zary tabernakla velona tahaka anao, hitondra ny Jesosy famindrapo eo amin'ny mpiarabelona aminay, amafy an'izay famindrapo sy fifamelan-keloka izay, ahitanay ny tena fihavanana mitondra amin'ny fiadanana. Masinday Josefa ray mpiaro ny eglizy eran-tany, mivavah mba ho fianakaviana mampanjaka ny fifamelan-keloka sy ny famindrapo ny fianakaviana izy aby, satria io no lalana mitondra amin'ny fiadanana sy ny fihavanana marina ary ny hafaliana. Aoko tanteraka zany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy ho atsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no tany-ketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fasisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra